Miarabantsika rehetra izay manaraka an'izao ady hevitra mivantana eto amin'ny pejin'ny fanainga izao a. Tetikasa iray manohana ny fiarahamonim-pirenena moa ny fanainga. Dia ity ady hevitra ity dia iarahana miasa amin'ny studio sifaka. Dia ho an'izay mbola tsy mahafantatra moa dia ny studio sifaka dia trano famokarana manatontosa fandaharana ho an'ny tanora. Dia ny rafitry ny firenena mikambana ary ny Fonds de consolidation de la paix no mamatsy ny vola fa izahay ato amin'ny Fondation Hirondelle no manatontosa ny fandaharana. Ny lohahevitra horesahantsika androany dia ny herisetra izay mianjady amin'ny vehivavy, ny herisetra eo anivon'ny fianakaviana ary ihany koa ny herisetra miatra amin'ny lahy sy ny mahavavy. Fantaniana mipetraka manoloana an'izay dia ny hoe inona ny andraikitry ny olom-pirenena sy ny fiarahamonim-pirenena manoloana ireny karazana herisetra ireny. Dia ny vahintsika androany dia ahitana ny Sarika Nantenaina, mpikambana ao amin'ny biraon'ny ONG C4C. Ao ihany koa ny Dr Nicole Nouro Ramananirina, sekretera mpanatanteraka ao amin'ny réseau Tiava. Ary farany moa izay tokony ho eo izy i Madame Dominique Ravelo Arnanja avy ao amin'ny Écoféminisme Madagascar, fa noho ny olana ara-teknika moa dia mbola tsy tonga eto izy amin'izao. Falmiarahaba ny vahintsika aloha. Falmiarabanao. Falmiarabana anao dia falmiarabany OSC rehetrarehetra tonga ao studio sifaka. Tonga dia atombontsika angambany araka ny fikarohana izay nataon'ny ONG C4C tamin'ny fokontany maromaro teto Antananarivo dia tsapa fa niakatra ny tahan'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ao an-tokantrano. Anisan'izany ohatra ny teny amin'ny fokontany Andohatapenaka, raha 300 isan-jato izany tamin'ny taona 2024 dia niakatra 80 isan-jato izany ny volana aprily lasa teo, izany hoe ny tao anatin'ny fanombohan'ny fihibohana. Mety hoe anisan'ny fanararaotana ho an'ny mpivady ny fihibohana hoe hanamafisana ny fiarahana ao an-trano, inona ry nahatonga an'ilay hoe niakatra ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy nandritra izay fihibohana izay. Todika aminao i Sarika satria ianao moa mpikambana ao anatin'ny ONG C4C ihany. Tao anatin'ny fanadihadiana nataon'ny C4C dia nahitana tokoa hoe niakatra ny tahan'ny herisetra ao anatin'ny tokantrano nandritra ny volana marsa sy ny volana aprily 2024 moa nanaovana ilay fanadihadiana. Ny hoe antony mahatonga an'ilay fiakaran'ny herisetra mialohan'ny hamaliko ngambany aloha dia raha mahita raha ny tarehimarika voaray dia efa be da be foana ny tahan'ny herisetra mianjady ao anatin'ny tokantrano, izany hoe ady mivady sy herisetra amin'ny ankizy izany ilay hoe herisetra ao anatin'ny tokantrano iny. Efa be da be foana ny tahany teto Antananarivo, nanamafy anefa ilay hoe tsy fahafahana mivoaka ny trano. Ny tatitra eno avy any anivon'ireo fokontany nanaovana fanadihadiana dia noho ny fahafahana mivoaka, izany hoe voatery tsy maintsy ao an-trano ny olona nefa ihany koa tsy fahafahana miasa. Fataontsika fa ny ankabeazan'ny olona eto Antananarivo any amin'ny fokontany ataontsika hoe fokontany maromaro mihitsy dia olona miasa tena madio, olona miasa tena madio teny nefa dia tsy afaka manao miasa mandritra fotoana izay. Be da be ny olana nisedrain'izy ireo noho izany toy ny hoe tsy fahafian'ny vola ao anatin'ny tokantrano sy ny sisa, fa ny stress ao anatin'ny tokantrano na tonga an'ilay herisetra tao anatin'ny tokantrano niakatra. Izany koa tsy hoe manome excuse ny herisetra izay nitranga fa manao fijerevana sy ohatran'ny hoe constat fotsiny, izany hoe izay ilay situation iainan'ilay olona aloha fa
tao anatin'izay tamin'ny volana marsa sy volana avrila ka nahatonga ny hoe lasa niakatra ilay izy. Inona amin'izay ny afaka ho tenenin'i Madame Nicole mikasika an'izay? Ie, voalohany indrindra aloha efa atao anatin'ny kolontsaina malagasy. Tsy haiko raha marihana tsara ve nareo fa tsy nare tsara ny Ie, situation. mahare tsara ka. Ie. Donc efa anatin'ny kolontsaina malagasy aloha ny vehivavy malagasy dia tsy miteny, tsy miloha-bava fa mangina. Fa mieritreritra izany fa izy mihitsy ny tompony andraikitra ny manoloana ny herisetra. Dia tonga moa ny confinement vao mainka efa niaina tao anatin'izay izany ilay vehivavy dia vao mainka izy tsy midénoncer, tsy miteny ilay herisetra hiariny ao an-tokantrano. Dia voalohany dia faharoa koa izany mamenatra anazy ilay hitondra an'ilay raharaha ny fitsarana, mamenatra anazy ilay mamoaka an'ilay herisetra tokantrano satria tsy araka ny fijeriny izany tsy miaro anazy izany ilay fitsarana. Dia ao koa ny fotodrafitrasa na fandarana azy amin'izao fotoana izao mbola vitsy izy ireo no mandray amin'ny tanana nandritran'izay confinement izay be dia be izany ny toerana tsy fantatry ilay vehivavy dia tsy fantany hoe andeha any amin'ny izy izy dia izay izany no mahatonga an'ilay fitomboan'ilay herisetra tokantrano nanomboka tamin'ny confinement mois de mars. Fa ilay izy efa tao foana, efa tao foana. Ie, anampiko an'izay anampiko an'izay voalazanao izay, mety hoe anisan'ny tsy ahasahin'ny vehivavy miteny sy mijoro ny fitenin'ny mpiara-monina moa hoe tokantrano fiafiana. Fa ankoatran'izay inona koa no mety hoe antony tsy ahasahiana izy ireo miteny sy mijoro manoloana an'izay herisetra mahazo an'izareo izay? Madame Nicole tozaka aminao ihany. D'accord. Ilay izy koa izany amin'izao confinement izao be dia be ny lasa chômeur mivady na ilay vehivavy dia lasa ohatran'ny hoe en situation de faiblesse izany ilay voan'ilay chômage dia tsy miteny intsony satria izany tsy mampiditra vola ao tokantrano. Dia rehefa tsy mampiditra vola tokantrano dia ilay vady matetika moa ilay lehilahy mampiatra an'ilay herisetra raha manararaotra mihitsy tamin'ity confinement io mampiseho fa izy izany no mitondra an'ilay tokantrano dia amin'ny alalan'ny herisetra. Izay izany aloha izany no tena hitako hoe ny tena nampitombo an'ilay izy izany. Raha ny ONG Siforsi manokana indray Sarika, inona ny mety hoe antony mahatonga ilay vehivavy ireo tsy mahasahy manantona ny autorité manoloana an'izay? Ity fanadihadiana nataonay ity aloha dia teny amin'ny fokontany no natao. Izany hoe ny nanaovana anazy nanontaniana ny chef fokontany sy ny eo amin'ny voamieran'ny fandriampahalemana hoe nanao ahoana ny tahan'ny herisetra teny amin'ny fokontany sahanin'ny zareo. Rehefa misy trangana herisetra eny amin'ny fiarahamonina, mahavantana kokoa aloha any olona hiaran'ny herisetra ny manantona ny fokontany. Ataontsika hoe satria ny fokontany no autorité akaiky indrindra ny fiarahamonina aloha dia mahavantana ny olona ny manantona eny amin'ny fokontany. Kanefa marina ilay hoe ny mihoatra ny fokontany dia tsy mahasahy ilay vehivavy mandeha mihoatra an'ilay fokontany. Mandeha izy izany mankao amin'ny fokontany mitaraina amin'ilay chef fokontany izy na mitaraina amin'ny olona amin'ny voamieran'ny fandriampahalemana fa tsy mandeha mihoatra lavitra noho n'ilay fokontany izy noho ny tahotra voalohany indrindra. Faharoa mavesatra ao anatin'ny lohany ilay hoe hifampitory nefa mpivady na dia misy herisetra arany ao anatin'ilay tokantrano dia sarotra ho an'ilay hiaran'ny herisetra ny mieritreritra hoe izy anie ka vadiko dia izaho ve dia andeha hitory azy dia ahoana raha migadra izy dia raha migadra izy dia tsy manana sakafo izay, dia raha migadra izy dia tsy manana vola izay, dia tsy mianatra intsony ny zanakay. Tonga dia mandeha lavitra be izany ilay fatahorana an'ilay ao anatin'ilay olona hiaran'ny herisetra dia mahatonga anazy hoe sa mandeha mihoatra ny fokontany. Ary teneniko anareo hoe
na io le mandeha any amin'ny fokotany io arany ane matoa izy tonga any amin'ny fokotany efa tsy zakany intsony ilay izy fa raha zavatra ny ataontsika hoe raha zavatra zakany ny herisetra aloha tsy misy hoe herisetra kely na herisetra ngeza na herisetra gravy be na hoe herisetra tsy dia tena gravy fa rehefa herisetra dia mitovy daholo fa matoa izay ny vehivavy tena tonga eny amin'ny fokotany efa feno ny kapoaka efa tsy hitany intsony izay atao dia eo koa izany hoe raha mbola vitany miasa dia miasa izy aloha rehefa tsy vitany intsony miasa dia todiny eny amin'ny fokotany fa ny ankoatran'izay tena sarotra ho azy mieritreritra izay noho ilay antony rehetrarehetra nolazaiko teo. Inandray ary ny vahaolana maharitra arosonareo hisorohana sy hampihenana ny renitrangana herisetra mianjady amin'ny vehivavy ao an-tokantrano izay. Sarika afaka tohizanao ihany ilay izy teo. Izahay eto amin'ny Sifortsi amin'ity resaka hoe ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy na ady amin'ny herisetra ao an-tokantrano ity dia nanao nandray paikady anankiray manokana izay hoe misahana ny lehilahy. Hazavaiko ilay hoe misahana izany hoe manao fanentanana izahay ho an'ny lehilahy eny anivon'ny fokotany izay iarahanay miasa manao fanentanana izay ho an'ny ankizilahy eny anivon'ny sekoly. Ny anton'ireo fanentanana ireo dia tena hoe aminay raha tiana hijanona ny herisetra atao amin'ny vehivavy dia mila miara-mientana koa ny lehilahy manajanona an'izay. Mila sensibilisena ny lehilahy, conscientisena inona ilay herisetra ary inona ny fihetsika tokony ataony manoloana an'izay. Maninona hoe tonga dia maka conclusion izay hoe lehilahy satria lehilahy no mpanao an'ilay herisetra dia satria ny ankamaroan'ny herisetra aloha dia ny lehilahy no manao azy ary ny vehivavy no hiaran'ilay herisetra. Tsy midika akory izany hoe izay daholo ny zatra isan-jaton'ny trangana herisetra rehetra fa izay aloha no betsaka indrindra ka mahatonga an'ilay hoe alao atao ny intervention eny anivon'ny lehilahy hanafoanana an'ilay herisetra. Mitodika amin'ny Madame Nicole, raha ianao manokana indray inona no mety hoe torohevitra na arosonao an'ireo vehivavy hiarahana herisetra ireo hoe hatraiza no ilay hoe tokantrano fiafiana dia hatraiza no hoe hijoro amin'izay hiteny amin'izay fa tsy mety izao. Eny tompoko, izay tambazotra ty avy aloha dia tambazotra miady amin'ny herisetra, miaro amin'ny vehivavy hiadian'ny herisetra ao tokantrano. Izany hoe ao anatin'ny tambazotra io izany misy société civile na association maromaro. Dia ao anivon'ny association izany ny asanay voalohany indrindra aloha izany momba ny fandraisan'ny vehivavy an-tanana tonga ilay vehivavy avy ny torotany nametraka fitoriana atao amin'ny fokotany. Allô? Tapaka ny micro an'i Madame Nicole fa iverenantsika angamba izay resaka izay avy eo. Fa hotohizantsika amin'ny karazana herisetra ankoatran'ny hoe herisetra mianjady amin'ny vehivavy anisan'ny tsy voaresaka ihany koa ny herisetra ara-bava izay mianjady amin'ny olona mety hoe olona manana fahasembanana na koa hoe tsy manana fahasembanana fa dia tratra ny herisetra ara-bava tsotra izao. Io moa voafehy anatin'ilay atao hoe body shaming na ny fanesoana sy fiomehezana ny vatan'ny olona iray. Tsy fantatry ny olona mety hoe betsaka ny tsy mahalala fa misy fiantraikany any amin'ny saina sy any amin'ny maha izy azy an'ilay olona ireny herisetra ara-bava ireny. Dia raisina amin'izay mihitsy izany hoe
inona no mety hoe fiantraikany izay? Mety hoe afaka hazavain'ny sarika ve hoe inona ilay fiantraikany ara-tsaina mianjady amin'ireny olona hiara ny herisetra ara-bava ireny? Ny fahitako azy manokana aloha ny isika olombelona tsy mety amintsika mihitsy ny manaiky hoe tsika samy hafa fa ny zavatra tiantsika izany dia hoe mitovy daholo. Ohatra dia manana cadre tsika hanasitrihana olona na hitsarana olona anankiray. Ohatra hoe izao hoe ny vehivavy dia tokony lava volo, sy ny rindra izany. Dia ny lehilahy dia tokony lava be, ny ankizy kely tokony ohatran'izao, sy ny sisa sy ny sisa. Ny atao hoe raim-pianakaviana dia izao, ny atao hoe renim-pianakaviana dia izao. Dia manana an'izay cadre izay izany tsika hitsarana ny olona anankiray, dia lasa mitarika antsika tsy manaiky hoe indraindray tsy tafiditra ao anatin'izany norme foronintsika izany ny olona anankiray. Ka ohatra hoe manana fahasembanana ny olona anankiray, nefa ohatra hoe ny cadre napetraka hoe ny vehivavy dia tokony manao kiraro talon, dia sarotra ho an'ny olona manana fahasembanana ara-batana indrindra fa raha eny amin'ny tongony ilay fahasembanana no mitondra an'ilay kiraro talon, dia lasa hoe ianao izany dia tsy klasena ao anatin'ny hoe vehivavy satria ny vehivavy dia manao talon, nefa ianao manana fahasembanana eny amin'ny tongotra. Somary ohatran'ny hoe mi-exagérer manazava an'ilay izy fa izay no hitako hoe fototry n'ilay teny mahery sy fanilikolihana misy eo amin'ny fiarahamonina, ary tena hoe misy fiantraikany any amin'ny saina mihitsy ilay izy. Ary tsy sain'ilay olona izay antefan'ilay fitenenana mivantana ihany, fa any anatin'ny sain'ny manodidina azy koa. Izay no mahatonga ny hoe be dia be ny ray aman-drenin'ny olona, ny ray aman-dreny izay manana zaza manana fahasembanana ohatra sa mitondra ny zanany mivoaka, satria mety efa any anatin'ny sainy ihany koa ilay izy. Ilay olona koa lasa izy koa lasa name ny fahafahany manao zavatra nohon'ilay herisetra fitenenana mahery fanilikolihana sy ny sisa iainana izany tao anatin'ny eny anivon'ny fiarahamonina, dia izy koa lasa mameo azy ny tenany ka mahatonga azy lasa tsy sitraka ny fahaiza-manaony izany, fa izy indray no mameo hoe tsy vitako izany na ohatran'izay. Efa niverina eto amintsika moa Madame Nicole fa somary tapaka ny micro teo. Iverina kely amin'ilay fanazavana ilay farany nomenao teo satria somary tsy heno taty ny farany fanazavanao mikasika an'ilay vehivavy mijoro sy miteny ny fanararaotana ny herisetra mahazo azy ao an-trano. Tokantrano herisetra betsaka. Voalohany indrindra aloha misy ny fandraisana ireny vehivavy ireny ao anivon'ny tambazotra Tiava, satria Tiava dia fitambarana association société civile izay mandray an-tanana ny vehivavy hiara-ny herisetra tokantrano. Dia avy eo izay mampafantatra ny lalàna zo sy ny lalàna, satria izy tsy mahafantatra izy izany dia ampahafantarinay anazy aloha izay ny zo sy ny lalàna misy eto Madagasikara, satria eto Madagasikara dia mandray nisan'ny lalàna velona sy ny dina iraisam-pirenena ho an'ny olombelona, charte universelle pour les droits de l'homme. Maromaro ny andinina ampahafantarinay an'ilay vehivavy, dia maromaro koa ny lalàna ampahafantarinay azy momba ny ohatra izany vonon-skapoka ao tokantrano, vono atao amin'ny iray na reny teraka na ny ray aman-dreny ohatra, dia ao koa ny vono atao ny vehivavy fantatra fa be voka, be dia be ny herisetra
amin'ny vehivavy bevoka amin'izao fotoana izao. Dia ao koa ny lalàna momba ny fitsangatsangana fanolanana vonon-tsikapoka atao amin'ny vehivavy. Dia be dia be izany ny ampahafantarinay azy ny fandika lalàna ihany koa. Ao misy ny herisety tsotra, eloka tsotra, eloka behivavy. Dia izay aloha izany izay no tena ataonay izany rehefa mandray an'ilay vehivavy an-tanana mba hampitombo ilay confiance amin'ny tenany sy ny estime de soi moa amin'ny teny vahiny. Azafady indrindra fa rehefa mahafantatra ny lalàna izy dia mihena ilay tahotra. Mihena izy dia sa mitaraina izany izy any amin'ny polisy na ny fokontany na sa maka certificat médical etỳ amin'ny dokotera. Izay izany no ataonay ny association Réseau Tiava. Ia, dia mankasitraka anao naneho an'izay hevitra izay fa efa notohizana ihany moa ilay resaka teo resaka ny herisetra ara-bava indray izay izao mianjady amin'ny olona manana fahasembanana na ihany koa hoe ny olona tsy manana fahasembanana fa tratran'ny atao hoe body shaming na eto amin'ny tambazotra sosialy izany na amin'ny andavanandro. Dia efa natomboka isarika teo ihany moa fanazavana fa raha ohatra hoe afaka tohizanao hoe indraindray manko tsy fantatry ny olona hoe misy fiantraikany amin'ny fivoaran'ilay olona tratran'ny fanesoana sy fiomezana ireny herisetra ara-bava ireny. Dia afaka hazavainao amin'ny mpijery ve amin'ny mpijery ny fiantraikan'izay hoe herisetra ara-bava izay amin'ilay olona. Ho anay Réseau Tiava moa izany dia ny herisetra ara-bava dia ohatran'ny herisetra rehetrarehetra ihany ara-moraly, ara-psikôlôjika dia tena misy fiantraikany ratsy dia ratsy amin'ny saina na ny olona misy handicap na resaka hoe ny bika aman'enjika satria lasa mihena ilay confiance amin'ny tenan'ilay olona miasa ohatran'ny lazaiko teo koa tsy manana estime de soi, tsy matoky amin'ny tenany izy dia ny tena fiantraikany ratsy dia rehefa tadiavana asa. Ao amin'ilay asa izany dia tsy raisin'ny olona mihitsy ireny olona ireny satria tsy sa izany izy mampiseho ny maha-izy azy anazy. Moa ilay olona rahateo koa efa manao herisetra dia lasa olona tsy mahita asa, olona chômeur, miankina amin'ny ray aman-dreny, miankina amin'ny fiarahamonina. Dia mitombo hatrany hatrany moa izany ny herisetra iainan'ireny olona ireny, indrindra moa izany ny herisetra ara-bola satria izany raha tena jerena izany dia olona tsy miasa ireny. Izay angamba ny fahitanay azy ao amin'ny Réseau Tiava. Ataoko hoe manana andraikitra ny olona tsirairay avy manoloana izany trangana herisetra izany. Dia eo amin'izay indrindra hoe inona izany no afaka ataon'ny olom-pirenena raha manoloana an'ireny olona ireny dia ihany koa hoe manoloana ny herisetra izay mahazo an'ireny olona ireny eo amin'ny fiarahamonina. Ie, manana andraikitra mihitsy ny olona tsirairay fa hamafisiko ilay nolazaiko teo hoe ny olona isika rehetra aloha dia mila tonga saina fa tsy mitovy. Ary rehefa hoe tsy mitovy isika dia samy manana ny zava-bitany, samy manana ny zavatra hainy, samy manana ny sehatra tiany hiasana dia ohatr'izay koa samy manana ny toe-batany. Fa ny zavatra mampitovy antsika aloha dia hoe olombelona daholo aloha ny olombelona rehetra. Dia izay izany hoe tsy tokony hitsara ny olona amin'ny alalan'izay fahasamihafana ara-batana izany tsika. Eo amin'ny resaka hoe olona manana fahasembanana, izahay ato amin'ny C4C dia misahana manokana ny olona manana fahasembanana ary manampy azy ireo eo amin'ny fahafahany mahita asa na asa tena io izany na asa aman'olona. Dia hamafisiko mihitsy ilay nolazain'ny Nicole teo hoe betsaka ny orinasa manilipilika eo amin'izay. Ataoko hoe ny andraikitra angamba maha orinasa anao aloha dia ny hoe ny fahaizana manao an'ilay asa no tokony ho jerena izany fa tsy ilay toe-batan'ilay olona izay hanao an'ilay asa. Ny olona manana fahasembanana raha hiresaka an'izareo manokana
rehefa ohatra ka raha isika ohatra hoe jamby izy, dia misy kapasite amin'ny sasany développé kokoa noho ny olona tsy jamba, satria ampiasaina kokoa ny sofina, ampiasaina kokoa ny tanana mitsapa zavatra ohatra dia ireny izany développé kokoa ny azy. Dia izay izany mila trandrahana miaraka amin'ny olona manana fahasembanana. Dia izay ilay hoe raha ohatra avy hatrany ka ataontsika anatina sobika anankiray ny olona manana fahasembanana rehetra, reto olona reto dia tsy afaka nanao n'inona mihitsy, dia lasa avy hatrany isika dia manifika. Fa raha ohatra isika manana saina misokatra ka somary manantona kokoa ny olona, izay koa izany anisan'ny andraikitsika mba hoe saina misokatra dia manantona kokoa ny olona, manontany, mijery ohatra ny ahoana ny kapasite ananan'ny olona anankiray, dia ahafahana miala amin'izay hoe tsy misy an'ilay fanelikeliana sy fanavakavahana. Ie, somary nakany amin'ny resaka asa kokoa moa no nazavain'ny Sarika teo fa mitodika amin'ny Madame Nicole, raha ohatra hoe ho an'ny olom-pirenena tsotra, izao ianao, ny olom-pirenena rehetra izay manaraka n'izao ady-hevitra izao, inona ny afaka ataon'izy ireo mba mahatsikaritra ireny karazana herisetra ireny eny amin'ny fiarahamonina? Ie, ho an'ny olona tsotra, voalohany indrindra aloha tokony mahafantatra tsara ny atao hoe zon'ny olombelona, izany hoe charte universelle pour les droits de l'homme amin'ny teny vahiny. Dia ao anatin'ny andininy fahavalo dia misy hoe mitovy zo ny olona rehetra ao anatrehan'ny lalàna, samy manana fahalalàna fototra rovan'ny lalàna ary tsy misy fanavakavahana na amin'ny lahy na vavy, na fari-pahalalàna, fari-piainana, na fiaviana, na firazanana, na amin'ny finoana, na amin'ny tsy fitovian-kevitra. Dia noho izay izany manoloana izao herisetra ara-bava izay hitantsika isan'andro na ny an-dalana azy dia manana anjara andraikitra tsara ny olona tsirairay hampitovy zo an'ilay olona dia hiala amin'ilay herisetra dia hanatanteraka izany zon'ny olombelona izay. Izay izany no fijeriko azy izany. Dia mila fanentanana be izany ho an'ny ny olona tsirairay dia izay ny asa miandry ny OSC sy ny ONG ary ny fanjakana. Ia, efa natsidika teo ihany moa ilay resaka société civile na ny fiarahamonim-pirenena sy ny ONG, fa raha ho anareo manokana ve misy hetsika manokana na hoe tetikasa manokana hiadiana amin'io herisetra ara-bava io? Raha izaho manokana afaka mamaly izany. Afaka mamaly. Ho anay réseau Tsiavy aloha mbola tena sarotra be izany ilay miady amin'ny herisetra ara-bava, ary ohatran'ny mbola hitako hoe tsy ampy angamba ilay lalàna momba an'izay. Fa raha ny andafy nefany efa mivoaka mihitsy ny lalàna manasazy amin'ny olona manao herisetra ara-bava, indrindra moa any amin'ny orinasa. Dia hitako izany mila fandraisana andraikitra tsara izany amin'ny alalan'ny fanjakana sy ny misy ezaka tokony atao bebe kokoa amin'izay lafin'izay. Ary raha ny ho an'ny ONG sy force manokana indray dia inona ny mety hoe isika ataonareo ny fanentanana hiadiana amin'izay herisetra ara-bava izay? Araka ny nazavaina teo moa hoe ny herisetra ara-bava dia mitovy amin'ny herisetra rehetra. Ary ny herisetra tsy misy hoe herisetra kely dia herisetra goavana be, dia herisetra tsy dia tena maninona loatra dia ity herisetra tena maninona be, fa mitovy daholo ny degré-an'ny acte anankiray izany rehefa hoe herisetra ilay izy. Izany hoe rehefa manentana izany izahay eny anivon'ny fiarahamonina eny, manentana ny olona hiala amin'ny herisetra sy hanao fihetsika tsy misy herisetra, na ny olon-dehibe na ny ankizy, dia voalaza amin'ny atsipiriana daholo hoe inona ny karazana herisetra. Dia izay izany manome an'ilay hoe voatena ihany koa tsy hoe herisetra ara-bava sy ny fanelikiliana amin'izay olona tsy mitovy aminao ity ihany koa. Ny andraikitry ny fiarahamonim-pirenena amiko dia voalohany aloha izany mandeha eo amin'ilay resaka fanentanana sy fampahafantarana sy mahasarika
resaka amin'ilay zavatra misy any amin'ny fiarahamonina. Ny zavatra anankiray rehefa tsy resahana dia ohatran'ny hoe tsy misy. Dia rehefa tsy retraka ny fanontaniana mandalo dia ohatran'ny hoe tsy misy olana ihany koa. Izay no mahatonga hoe ny resaka herisetra dia tsara aloha resahana foana, tenenina foana ara-pahafantarana. Ankoatran'ny fanentanana dia ny fandraisana an-tanana, ohatran'ny réseau Tiava ihany dia nanokatra ny Tsiforsi miaraka amin'ireo trano fianona miara-miombina antoka aminay ny cellule izay ahafahana mandray an-tanana na ny vehivavy herisetra na ireo mpanao herisetra. Maninona moa ny hoe raisina an-tanana? Dia ilay hoe raisina an-tanana izany dia ampiana izy ireo amin'ny fiovana fitondran-tena mba tena hoe conscient izy hoe herisetra ilay fihetsika ataony ninona izany ary ampiana izy izany hiala amin'izay herisetra izay. Anisan'ny aran'izay herisetra ara-bava izay ihany koa na koa ary herisetra ara-batana ny olona ao anatin'ny communauté antsoina hoe LGBT. Efa mihamaro moa izany izy ireo eto amintsika eto Madagasikara kanefa tsikaritra hoe mbola betsaka ny olona ao anaty fiarahamonina no tsy manaiky ny fisian'izy ireo ary indraindray manilika azy ireo amin'ny fiarahamonina. Ny fanontaniana mipetraka manoloana izay dia hoe inona no mety mahatonga an'ilay fiarahamonina amin'ny ankapobeny izany tsy manaiky ny hevitra izay voizin'izy ireo. Mitodika amin'ny Madame Nicole angambany. Iny tompoko, merci, misaotra betsaka. Fahazahoako azy aloha voalohany indrindra ny tsy fahalalana ny atao hoe fiziolojia ny vatan'ny olombelona, ny tsy fahalalana an'izay. Dia ny tsy fahalalana ihany koa ny areti-tsaina mety mahazo an'ireny olona ireny. Satria ny olona izany tsy mijery lalina fa ny mieritreritra fotsiny hoe haingitraingitra ilay izy. Dia ao koa ny resaka ny fivavahana. Ny vavahana aloha izany moa izany indrindra moa ny kristianisma dia tsy manaiky mihitsy ary vao nanamarina mihitsy ny vao haingana zareo tamin'ny alalan'ny radio sy ny télé. Dia ao koa izany reny olona ireny izany ohatran'ny hoe miseuseu be satria tsy normal ilay comportement amin'ny olona izany dia izay mahatonga ny olona tonga dia tsy manaiky ho azy fotsiny satria na ilay fomba fihetsiny fotsiny azy dia mahatonga ny olona tonga dia ohatran'ny hoe manao herisetra vis-à-vis an'ireny olona ireny. Izay izany no fahazahoako azy momba ny tsy fanikilian'ny ireny olona ny herisetra amin'ny LGBT. Ahoana indray ny fahitany sarika an'izay? Dia miverina amin'ilay nolazaiko teo aloha teo ihany hoe sarotra amintsika olombelona ny manaiky fa tsy mitovy tsika. Fa tiantsika ampidirina anaty sobika iray daholo ny olombelona rehetrarehetra hoe mitovy daholo. Eo ihany koa hoe ary ilay mitovy io tsy resaka ara-batana irery satria ny ara-batana moa teo no nazavaina satria olona manana fahasembanana no tena resahantsika teo aloha. Kanefa io fahasamihafana io koa dia amin'ny lafiny zavatra maro be. Samihafa daholo ny kolontsaintsika, samihafa ny zavatra inoantsika, samihafa ny valeurantsika, samihafa ny zavatra tiantsika sy ny zavatra tsy tiantsika. Ary ny tena zava-dehibe dia hoe tsy azonao lazaina mihitsy hoe ny anao no mety fa ny hafa tsy mety. Raha ohatra hoe rahaka exemple tsotra fotsiny aho izao dia hoe ny olona anankiray ny azy mifoha maraina mety, dia ny olona anankiray ilay mifoha taratarany mety, dia tsisy afaka hiteny hoe ito no norme dia ito izany tsy normal. Fa izay hoe misy système de valeur eto amin'ny fiarahamonina dia misy kolontsaina samihafa eto amin'ny fiarahamonina
dia mila izay aloha izany ny zavatra mila ianarana voaloha hoe misy fahasamihafana eto anivon'ny fiarahamonina. Miverina amin'ilay fanontaniako teo ihany moa izany manoloana ilay eritreritra ara-bava fa eto indray dia hoe inona ny azo ataon'ny olom-pirenena tsirairay avy na ataoko hoe olona tsy miandany amin'io hevitra io fa inona no azony atao manoloana na hoe tsy entina hanamafisana izany ny atao hoe climat de sécurité ho an'ireny olona ireny. Ie. Afaka miteny za. Voalohany indrindra aloha rehefa nazavaiko teo tamin'ny zon'ny olombelona charte universelle pour le droit de l'homme, izany hoe tena mila fanentanana be mihitsy momba ny fahafantarana izay andinin'ny fahavalo izay ilay hoe tozo ny olona rehetra ao anatrehany lalàna. Dia faharoa mila mampiatra tsara ilay soatoavana malagasy, izany hoe tsy manilikilika olona na iza ary manaiky koa ny soatoavana maha-kristianina amin'ny tsirairay, izany hoe miezaka foana izany ianao manaja an'ilay olona, manaja ny maha-izy azy anazy maha-kristianina izany ka tokony mitondra izany ny resaka fandriam-pahalemana ao anatin'ny fiarahamonina izany rehetrarehetra izany. Izay ny hevitra irezoatiavy. Ia, ary sarika inona ny mety azonao ambara mikasika an'izay? Ilay fanontaniana moa hoe inona ny amaha-olon-tsotra, inona tokony atao amaha-olon-tsotra? Okay. Dia amafisiko be mihitsy ny zavatra nolazain'ny Nicole teo izany hoe voalohany aloha fifanajana. Angamba ny ampiako ilay izy hoe fahalalam-pomba. Asiana fahalalam-pomba ny fihetsika. Hitanao ilay olona hoe tsy mitovy firehana aminao, hitanao ilay olona hoe tsy mitovy fomba fisainana aminao, tsy mitovy ny zavatra inony dia fahalalam-pomba sy fanajana no tokony atao asehonao voalohany amin'izay fotoana izay. Izay amiko raha hoe ho an'ny olona rehetrarehetra izany no tokony atao voalohany hatongavany amin'ilay hoe misy fandriam-pahalemana eto anivon'ny fiarahamonina. Fa mahatonga an'ilay tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny olon-tsotra ny resantsika dia satria tonga dia misy fanilikiliana sy fanambaniana an'ilay olona tsy mitovy manoloana izay. Misy ataka izany ataona olona anankiray, rehefa misy an'ilay ataka dia izay hoe lasa tsy ao intsony ilay climat de paix fa tonga dia efa ady izany no asehana amin'izay fotoana izay. Nefa izay sarotra be ary tsy amin'ny resaka hoe ny communauté LGBT ihany no misy an'ilay hoe tsy isiana climat de paix eto amin'ny fiarahamonina fa na ny zavatra rehetra nataontsika tiana ary ange ohatra hoe amin'ny resaka fivavahana raha ohatra hoe entre ny kristianisme sy ny musulman ohatra tena misy zavatra tsy mitovy ary samy hafa tanteraka ireo firehana ara-pivavahana anankiroa eo nefany izay raha ohatra hoe ny olom-pirenena tsirairay izany maneho an'izay hoe voalohany fahalalam-pomba, faharoa fanajana dia efa miaina sahady aloha ilay fanilikiliana. Satria amiko angambany tsy ny hoe instaurena ny fandriam-pahalemana eto anivon'ny fiarahamonina tsy midika mihitsy hoe ekena daholo ny zavatra hoe manosika ny olom-pirenena anankiray hanaiky ny zavatra rehetrarehetra fa samihafa ny zavatra tiantsika, samihafa ny firehana mety amintsika dia tsy hoe ny antony izany hoe climat de paix par rapport amin'ny hoe différence amina communauté LGBT tsy miteny amin'ny olona mihitsy izany hoe ekeo ary
inona tena zany ekeo aramariny ny reny olona LGBT reny tsy izay le izy fa hoe ajao ary mahalala fomba manoloana ny olona samihafa aminao. Misy faneho-kevitra moa ato amin'ny pejy ato milaza fa hoe tsy manakana ny herisetra ny fisian'ny lalàna fa ny toe-tsaina mihitsy no tokony misokatra. Aiza ho aiza indray ary ny andraikitry ny fanjakana manoloana ireny karazana herisetra mianjady amin'ny olona ireny. Madame Nicole? Ie, efa voalazako teo ihany ao anatin'ilay zon'ny olombelona foana, ny lalàna moa izany ny zo charte universelle pour les droits de l'homme, dia misy andininy fa 17 ny fanjakana no mandamina ho an'ny tsirairay ny fampiasana ny zo izay miantoka na maha izy azy sy ny maha olona tsy voatotoana ny fivelarana feno ara-batana sy ara-tsaina sy ara-pahamelondrehana. Dia ohatran'izay koa ao anatin'ny andinina 20 itaon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny famoahan-dalàna sy ny fananganana rafitra pia ny fanentana amin'izany ny fiarovana ny fianakaviana mba ahazoana ny voatra tsara anatin'izany koa ny fiahinany reny sy ny zaza. Marina fa hoe lalàna reny fa nefany koa raha tena mampiatra ny lalàna ny fanjakana, raha tena hoe miasa ho an'ilay fiarovana ny fianakaviana dia mino aho fa mety misy ny fiovan'ny toe-tsaina ary indrindra ilaina ny fanentana ny tsirairay izay anjara asan'ny fanjakana ihany koa izay ny sensibilisation ny citoyenne. Izay no mba tiako hazavaina kely. Ahoana indray ny fahitany sarikan'izay? Miombon-kevitra amin'ilay olona nanao an'ilay commentaire hoe tsy manakana ny herisetra ny fisian'ny lalàna. Isika eto Madagasikara manana lalàna be da be. Misy lalàna mifehan'ny fanambadiana, misy lalàna mifehan'ny ankizy. Dia ao anatin'izay lalàna mifehan'ny ankizy izay dia ao ny mifehan'ny resaka fanolanana, fanambadiany tsy fetezan'ny fanambadian'ny zaza tsy ampy taona. Ao anatin'ny lalàna mifehan'ny fanambadiana misy ny lalàna mifehan'ny andraikitry ny lahy sy ny vavy ao anatin'ny fianakaviana etc. Misy ny code pénal izay mifeha ny resaka herisetra rehetra ihany koa ary voatamin'ny volana novambra 2019 tsika nisy an'ilay lalàna momban'ny herisetra mifototra amin'ny mahalanina sy mahavavy na loi sur violence basée sur le genre, kanefa dia tsy sasatry miakatra foana ny tahan'ny herisetra eto amintsika. Anisan'ny zavatra anankiray tiako marihana dia hoe be koa ilay olona izay tsy eo ambanin'ilay lalàna. Ny tiako tenenana izany hoe raha ohatra hoe lalàna mifehan'ny fanambadiana, ny lalàna mifehan'ny fanambadiana dia mifehan'ny olona misoratra ara-panjakana. Marobe anefa ny tokantrano izay ara-pomban-drazana fotsiny ihany no nataony fa tsy tonga dia hatrany amin'ilay hoe ara-panjakana. Marina fa hoe misy dingana maromaro azo atao dia voaharon'ilay lalàna ihany izy fa raha izay fotsiny aloha no jerena dia lasa deja tsy nahafantatra an'ilay lalàna aloha izy izany satria ao am-pisoratam-panambadiana no atolotra ny mpivady ny bokim-pianakaviana mirakitra ny lalàna mifehan'ny fanambadiana. Tsy fantatr'izy ireo aloha izany satria tsy nandalo teo amin'ny soratra izy ary tsy afaka arovan'ilay lalàna izany izy raha toa ka misy trangana herisetra. Misy procédure ihany azo atao fa raha hoe amin'ny ankapobeny aloha izany dia izay ny hoe be da be, marobe ny texte eto amintsika, marobe ny lalàna dia marina ilay nitenen'i Nicole teo hoe tsara aloha ampahafantarina be da be mihitsy ilay lalàna fa mila jerevantsika ihany koa nefa hoe be da be ny olona ihany koa tsy afaka ho voaharon'ilay lalàna. Fa azo lazaina ihany hoe izany nefa hoe tsy fahafantarana an'ilay lalàna ihany koa mahatonga ny olona sasany manao an'ilay herisetra amin'ny olona. Ie.
Madame Nicole, afaka tizanao. Ie, tena mahita mihitsy aloha za rehefa miresaka amin'ilay vehivavy hiara-ny herisetra tokantrano fa tsy mahafantatra an'izay lalàna mihitsy ilay vehivavy. Le lehilahy mety tsy mahafantatra ihany koa nefany indraindray fetsy le lehilahy dia lasa aloha zareo mandeha manafina olona mahafantatra lalàna fa le vehivavy tsy manana possibilité an'izay hoe hijery an'ilay lalàna, tsy manana fotoana dia tena hitako mihitsy an'izany ihany tsy fahafantarana ilay lalàna no mahatonga anazy manaiky an'ilay herisetra ao an-tokantrano na ao anaty fiarahamonina. Ia, i Sariky? Ie, tsy fahafantarana lalàna voalohany indrindra fa miombina tanteraka amin'ilay zavatra nolazain'i Nicole teo fa ankoatran'izay koa nefany dia eo koa hoe eto amin'ny fiarahamonina iainantsika eto Madagasikara tena mbola maro be ny fiarahamonina hoe ny fomba amam-panao no ambony fa tsy ny lalàna. Mipetraka izany ilay hoe tsy fantatra aloha ilay lalàna, tsy fantatra ny fisian'ny lalàna, mila ezaka be dia be io hanapariahana io lalàna io fa tena mila conscient koa anefa antsika izay miasa anatin'ny ady amin'ny herisetra hoe be dia be ihany koa ny fiarahamonina izay ny fomba amam-panao no tena mandrindra an'ilay fiarahamonina dia any koa izany mila hanaovana fanefanana ihany koa hoe eny ara fa raha ny fomba amam-panao no mandrindra an'ilay fiarahamonina sao dia mba jerena koa ary ilay fomba amam-panao hoe ahoana inona tsara moa izany no tena justifie an'ilay fomba amam-panao sy ahoana no mety handrindrana ny fiarahamonina ary mba hoe misy rindra ao anatin'ilay fiarahamonina saingy tsy misy herisetra. Ia, efa betsabetsaka ihany moa izay lohahevitra noresahantsika teo izany dia efa mandroso ihany koa fotoana fa entintsika maraparanana azy ngambany dia mety hoe inona ny sosokevitra atoronareo ho an'ireo olona hiara-ny herisetra dia inona koa ny hoe vahaolana arosonareo amin'ny mahafikambanana anareo atompontsika amin'ny Madame Nicole. Ie. Te ilaza izany izay ao amin'ny réseau jiaby ho an'ny vehivavy na ho an'izay lehilahy hiara-ny herisetra ao tokantrano aza mangina fa aleo ny tokantrano ahatra. Afaka manatona ireto association maromaro ao anatin'ny tambazotra Tsiavo. Afaka manatona ihany koa nareo ny volet médical ohatra ny dokotera, ny sage-femme, ny infirmier izay nahazo fiofanana amin'ny herisetra tokantrano misy maromaro. Afaka manatona ihany koa nareo ny volet juridique, misy association ana juriste, ao koa ny resaka polisy, ny gendarme izay efa nahazo fiofanana tamin'ny herisetra tokantrano amin'izao fotoana izao. Hitanareo ihany voaingana ny resahana ny police des mœurs, brigade féminine de la police izay mandray an-tanana ny vehivavy hiarina herisetra tokantrano. Dia ao koa izany ny asan'ny société civile, ny asan'ny association mampahafantatra ny lalàna izay lalàna manankera amin'izao fotoana izao ho an'ny tsirairay, ho an'ny fiarahamonina. Dia izay izany ny amiko no vahaolana hitako hoe hanafaingana kokoa ny fanafoanana ny herisetra. Dia misy koa nefa ny fahafantarana ny dingana rehetrarehetra tokony ohatra izany ny politika-pirenena fampivoarana ny vehivavy tamin'ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 2024. Ao koa ny fanatontosana ny drafitr'asam-pirenena ho amin'ny miraleta sy ny fampandrosoana taona 2024 ka hatramin'ny 2024 ny atao hoe PANAGED. Ao koa ny famolavolana ny drafitr'asam-pirenena hiadina amin'ny famarinan'ny olona tamin'ny taona 2024. Dia ny paikady-pirenena hiadina amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy ny taona 2024 na stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre en 2016. Izay efa dia misaotra anareo fanainga, misaotra anao ny mpanentana
mba nanome alalanao anay izany mba afaka nampiseho ny hevitray amin'ny fiarahamonina. Ia, dia mankasitraka ny Madame Nicola ihany koa fa ho an'ny ONG C4C manokana dia inona indray ny tetikasany paikadinareo manoloana an'izay herisetra izay? Efa nazavaiko tamin'ny voalohany moa. Allô? Allô, Mayenne? Ok. Efa nazavaiko tamin'ny voalohany moa dia averiko ihany hoe ny C4C dia mandeha fanentanana amin'ny lafiny anankiroa. Lafiny voalohany dia ho an'ireo olona hiara-ny herisetra. Ireo izany ny amporisihana anazy dia hoe tena tokantrano ianao dia amin'ny herisetra dia tsy mahamenatra ny mandazy any amin'ny afaka makany amin'ny fokontany, afaka makany amin'ny trano fianona, makany amin'ny pôlisy sy ny sisa. Ho an'ireo mpanao herisetra kosa indray, rehefa misy olona ao anatin'ny tokantrano dia manentana izay ny anivon'ny fiarahamonina hoe mpanao herisetra ihany koa dia tsara manantona ny trano fianona ahafahany mandray an'ilay dingany misy varotretsika amin'izay ataon'izay ary ahafahany ihany koa mandray fepetra hoe tsy mahazo tsara hoe inona tsara ilay zavatra mitranga eo amin'ny fiainany maninona izy ny manao an'izany ahoana ny ataony mba hiovana dia misy an'izay tantsoritra izay koa izany nataonay manentana koa izay ny fiarahamonina manentana an'ireo lehilahy no tena siblenay ao anatin'ilay fanentanana mba olona tompona andraikitra mitondra fandriampahalemana ao anatin'ny tokantrano fa tsy lehilahy fositry ny herisetra ao anatin'ny tokantrano indray dia misy tany maro eto amin'ny faritra Analamanga sy ny faritra Menabe moa ny heritanay amin'izany apprisianay ihany koa hoe tokony manantona ny selibesy ihany koa ny olona mpanao herisetra. Dia efa par ihany koa vao tafiditra eto amintsika eto hoe Marie-Christine koa mpiaro akaiky ny zoan'ny LGBT ihany koa izy. Mitodika aminao i Kristina, inona no mety hoe sosokevitra arosonao sy vahaolana manoloana ireny herisetra miandady amin'ny communauté LGBT iry? Miarahabantsika rehetra, miala tsiny fa Kristina Kolo tsy eo, tsy afaka mandray manatrika an'ity fa Dominique izany eto mpiara-mivondrona ao amin'ilay écoféminisme. Momba n'ilay resaka violence araka ny voalaza teo moa izany dia ny écoféminisme dia miady indrindra ho fiarovana ny vehivavy fa tsy ny vehivavy irery ihany nefa no tsapanay fa hianjadiany violence amin'ny fiainana andavanandro fa misy koa ireo vondron'olona hafa izay hianjadiana izany. Sahako manokana eto moa izany izao ohatra izao hoe ny vondron'olona marefo ao anatin'ilay antsoina mahazatra hoe LGBTQ izay hiara-ny herisetra isan'andro fa satria vehivavy no tena resahana eto izany dia ho singaniko mora ireo vehivavy lesbienne izay na fanakajana avy ao amin'ny ray aman-dreny eo fianakaviana izany na fianakajana eo amin'ny fiarahamonina dia miatra amin'izy ireo daholo. Indrindra tamin'ity taonan'ny Covid-19 ity izany dia tsapa fa maro ireo ankizy vavy sy vehivavy hiara-ny herisetra tao an-tokantrano noho izay fierehana ara-batana misy azy izay tsy eken'ny fianakaviana, tsy eken'ny ray aman-dreniny dia hiara-ny herisetra isan-karazany izy ireo na herisetra ara-pitenenana izany na herisetra ara-batana fa misy koa ny hiara-ny herisetra ara-nofo ihany koa. Ia, dia inona no mety hoe sosokevitra arosonao ny olom-pirenena izany manatrika na mahita an'ireny herisetra ireny?
Dia io moa zany araka ny efa tanàn'ny olona foana dia eo amin'ny fitorohana. Inona zavatra aingana indrindra hoe ary tokony raisin'ny olom-pirenena tsirairay avy andraikitra zany ny mitoroka raha mahita ireny karazana sy mahare indrindra mpiara-monina zany ireny karazana herisetra miatra amin'ny vehivavy ireny. Dia ny karazana fitorohana akaiky indrindra ohatra fampilazana eo amin'ny tompon'andraikitra fokontany na any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara moa misy an'ireny karazana komity ny andraikitra ny fandriampahalemana ireny. Dia raha ohatra ho an'ny aty andrenivohitra zao ohatra dia misy ny hoe fitorohana eny amin'ny pôlisy na eny amin'ireny karazana tompon'andraikitra miandraikitra manokana amin'ny vehivavy ireny. Iny afa dia mankasitraka indrindra ny vahintsika anankitelo nandray anjara tamin'ity ady-hevitra ity androany. Dia izay ihany koa no namarana ny ady-hevitra ho an'ireo mbola tsy manaraka ny studio sifaka dia afaka arahinao eto amin'ny page Facebook ny studio sifaka na ihany koa amin'ny ondapeo mpiara-miasa. Dia mametraka ny veloma amin'ny vahiny dia veloma ihany koa an'ireo mpanaraka any an-tokantrano. On compte autour de 14 000 organisations de la société civile, à savoir des ONG, des associations, des coopératives à Madagascar, de diverses tailles et travaillant dans des thématiques tout aussi variées que pertinentes. Dans un pays où l'État a plus que jamais besoin de la contribution de tout un chacun, la société civile commence à prendre une place fondamentale dans le développement. Nanomboka nandray andraikitra hafa ny fiarahamonim-pirenena dia ny fanentanana ny fanaraha-maso ny fitondram-panjakana. Miezaka koa izy miara-miasa akaiky ny fitondram-panjakana mba hanamora ny fanatanteranan'izy ireny eny anivon'ny fiarahamonina izy fiantraikany eny amin'ny mponina izay engagement raisin'izay. La société civile a en effet une fonction de surveillance, d'orientation, de connexion avec l'État. Elle intervient également dans des activités de développement, là où le service public fait défaut. Ses premiers défis, se structurer et rester fonctionnel. Faneng est né pour relever ces défis en vue d'une société civile responsable, engagée et inclusive pour le développement durable de Madagascar. Ainsi, Faneng se positionne comme un levier de démarrage et de durabilité au service des organisations de la société civile. À ce titre, un parcours d'accompagnement leur est proposé, assorti d'autres volets aussi importants, le renforcement de leurs capacités, le financement de leurs initiatives et la mise en réseau. Mbola maro ny fikambanana mijoro fa tsy dia mbola fantany zegny hoe ino marina ny tegna vision nazy mbola tsy tegna mipetraka tsara mazava dia afahanay magnampy anjareo afahanjareo magnatratra ny tanjona zegny no iaranay miasa aminjareo amin'ny accompagnement zay. Fiofanana zany hoentinay dia anampy be dia be ireo fiarahamonim-pirenena ireo afahan'izy ireo mitondra an'izay asa fanentanana asa fampandrosoana zay iarahan'izy ireo amin'ny vahoaka eny fotony, iarahan'izy ireo ihany koa miara-miombonantoka amin'ny fanjakana eny fotony sy ny ireo mpiara-miombonantoka hafa zany izay miara-miasa amin'izay hoe tontolon'ny fampandrosoana eny fotony zay. Les petites OSC qui débutent, on peut les accompagner d'avoir des premiers financements assez structurés au niveau local, mais il y a aussi un très grand effort de structurer aussi les plateformes et les associations. Pour nous, justement, il s'agit de permettre à l'État malgache d'avoir un partenaire dans le développement, un partenaire entre égaux, d'avoir la société civile comme le secteur privé, comme l'État, les institutions publiques et les PTF, comme des partenaires qui travaillent en commun pour le développement de Madagascar. Faneng est financé par 4 entités différentes, à savoir l'Union européenne, la coopération allemande, le gouvernement princier de Monaco et l'ambassade de France à Madagascar. Avec cette coopération novatrice, Faneng mise sur la durabilité de son impact.
hafa ihany ny olona manana tanjona amin'ny fiainana hitanao hoe mivoatra sy mirosana mihatsara kokoa hatrany toy izay tsy manana tanjona fa miaina amin'ny fiainana isan'andro fotsiny dia mitovy amin'izay mihitsiny ny fikambanana fiarahamonim-pirenena raha ohatra hoe manana tsinjo lavitra dia lasa lavitra kokoa firaisan-kina mpikambana ao aminy fananana an'ilay tsinjo lavitra fotsiny dia fa anisany mampitsangana foana ny fiarahamonim-pirenena ninona contexte socio-économique misy azy. Une autre spécificité de Faneng réside dans sa gouvernance qui implique au même titre ses bailleurs et des représentants de la société civile. Fanararoatra iray lehibe amin'ny solontenan'ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny comité de pilotage ny Faneng dia ny fahafahana mitondra hoe inona marina ny tena filan'ny fiarahamonim-pirenena izay tokony tohanan'ny Faneng mba tsy hoe ho lasa caution morale fotsiny ny fampidirana ny solontenan'ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny comité de pilotage fa tena mandray anjara feno amin'ny resaka famaritana ny paikady sy ny vina ho an'ny fanohanana ny fiarahamonim-pirenena à Madagascar. Il faut que l'OSC qu'on accompagne sache bien déterminer ce que c'est qu'une vision, leurs valeurs, leurs objectifs et les autres éléments qu'ils veulent atteindre à travers leurs activités. Faneng est mise en œuvre par une équipe locale dynamique et bien structurée. Présent sur cette région, Faneng intègre des compétences aussi riches que variées. L'engagement et le partage font partie des valeurs qui animent l'équipe. Mampianatra anahy koa izy ahafahako mamindra n'ilay expérience amin'ilay fikambanana sasany entre ny fikambanana roa amin'ny faritra na commune roa samihafa hiasagna ohatra ny raha tsy hitan'ny association amin'ny commune raiky dia afaka hoentiko amin'ny commune raiky ahafahana magnatsara raha arakarak'ilay expérience tsara iarahana amin'ilay fikambanana. Faneng est un véritable atout pour les OSC qui sont réellement convaincus de leur mission. Zavatra tena ilainy io zany ahaizanay mitatana sy manana vina ho an'ny association anay dia mba ho tonga tanteraka somatsara zany ireo tanjona izay tediavinay ao amin'ny association. Faharoa manarakarak'izany fisian'ny Faneng zany dia tena coup de pouce ho an'ny association mihitsiny dia nanomboka fatapatatry ny olona ny fisian'ny association fantatry ny olona ny zavatra ataon'ny association dia tonga ny olona zany manampy dia zay koa aloha ray. Au-delà de ses actuelles ambitions, Faneng souhaite une appropriation complète du concept au niveau local et bien entendu une plus grande couverture géographique. L'idée c'est que petit à petit les pays continuent, les pays étrangers membres de Faneng se retirent petit à petit et laissent la place vraiment aux OSC malgaches pour les OSC malgaches. Et ce qui pourrait être aussi une opportunité, c'est qu'il y a d'autres pays européens qui pourraient peut-être se joindre, voire d'autres pays, d'autres régions. On espère dans le futur d'évoluer encore plus et de pouvoir continuer cette expérience.